Coucou, ho anareo izay mbola tsy nahita ny fitiavana matotra, mbola tsy nahita ny fitiavana matotra, dia tia misy conseil vitsivitsy omena anareo. Indraindray mantsy tsika dia mieritreritra ary mampitany fitiavana amin'ny resaka varotra ka hoe mila anaovana dokam-barotra ny zavatra izay tsaratsara kokoa aminao ny zavatra izay alafosanao anao lafolafo koa iny atorinao, zany hoe zavatra tsisy kilemany zavatra tsisy pentina no atorinao an'ilay olona. Dia nefa sady fa ny olombelona rehetra samy manana ny kilemany daholo, zany hoe mandainga zany tsika mamitaka sahady ilay olona izay antenaitsika hoe iomboko amintsika amin'ny fiainana, ilay olona izay tiatsika hiara-dalana amintsika mandrakizay. Dia na moa zava-misy rehefa mahatsiaro fitaka ny olona, rehefa fitaka ny olona rehefa avy eo satria andeha ny taona, andeha ny volana, andeha ny andro dia ho hitany foana ilay kilema izay mezahanao anafenina iny, dia kivy izy diso fanantenana izy ary amalifaty izy indraindray. Atao zavatra tokony atao dia izao hoe aza fenipenina ny kilemantsika fa ilay olona iarahantsika koa hoe tsy maintsy mba mana kilema, tsisy olona tonga lafatra zany eto an-tany fa toroy azy daholo fa ka tena tianao izy dia tiany ianao amin'ny hatsaranao sy amin'ny haratsianao, amin'ny alemenao sy amin'ny tanjakao, amin'ny fotoana mampalahelo anao ary amin'ny fotoana mahafalifaly anao. Dia izay atoroy azy daholo ny mombanao rehetra fa raha tena tianao izy dia hiditra, fa rehefa tsy tianao izy dia hemotra. Tsy aleonao ve hoe manan'olona hoe tena tianao amin'ny maha anao rehetra, tsy izay hoe anan'olona hoe amelanao satria diso fanantenana aoriana kely eo. Dia farany koa dia izao aza manantena fahagagana mihitsy tsika, satria tsika mantsy manantena hoe nakakiala soa dia azo Britney Spears, na nanantena hoe naka olona tsy tonga lafatra dia ho avadintsika tonga lafatra. Marina fa ny fitiavana mafindra tendrombohitra kanefa ny olona tsy hiova mihitsy raha tsy amin'ny sitrapony. Zany hoe raha olona mifoka sigara no nalainao dia aza manantena ianao hoe ho afaka anao sigara iny olona iny no fitiavana ianao ao aoriana kely ao. Aza mamita tena izay zavatra tianao, izay zavatra fantanao hoe ho zakanao, izay no alaivo. Satria ny fanantenanao fahagagana dia sady fampijalianao tena no fampijalianao olona ihany koa. Izay raika izy dia mirarotsoa anareo indray dia aza tianao tsy mila mifôsipôsika rehefa manantena fitiavana maharitra. Mijoro amin'ny maha anareo atoroy azy tsara hoe zao za tianao, za miditra anao, tsy tianao za tsy maninona fa anoany misy olona ho tia. Izay mirarotsoa anareo dia partageons vidéo, aza tianao any amin'ny commande sy milike ny vidéo tsika. Bisous.